Faly mirabantsika tsirairay avindray amin'ity talata maraina fa 30 volana aprily ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho aminao sy ny tokantrano misy anao. Alohan'ny dirantsika mofinaina an'io dia hivavakisika. Ianay tsara indrisy-danitro mba raha velom-pisaoranao izahay satria nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay miantso anao amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay mba hamindra fo aminay ianao satria olona tsy mendrika izahay. Ny fitiavanao irery ihany no mahalavorary anay ary koa ny fanahinao masina izay miasa ao aminay manosika anay hatsapa ny akanosanay ka sa indrindra no talaonay eto aminao amin'ity maraina ity. Mba nadiovanao anay sy hanavozanao anay mandrakariva ka aoka ny tsara izay avy aminao ihany ny toetra ao anatinay. Ka raha indray ny teninao izay dia ho tanylonaka tokoa ny fonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha tenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy ho ela intsony dia tafody. Alaina mijaona 7:17 manao hoe ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Amen. 710 taona mahery no lasatra amin'ny nampanantenan'ny mpamonjy ny iverenana indray. Nandritra ny taon-jato maro dia nameno herim-po ireo nahatoky taminy teniny. Tsy mbola tanteraka nefa ilay fampanantenana saingy tsy lasa danja amin'izany ny teny izay nolazaina. Ho avy amin'ny voninahitra ny tenany, amin'ny voninahitra ny Ray ary amin'ny voninahitra ny anjely masina i Kristy. Ireo anjely alinalina, ireo zanak'Andriamanitra manana hatsarana sy mpandresy amin'ny hatsarana sy voninahitra tsy mbola nisy toy izany no hanotrina azy eo amin'ny lalany. Satroka satro-boninahitra maro sosiny izy fa tsy satro tsilo tsy akory. Ho solon'ny akanjo volomparasy tota dia ampiakanjona akanjo fotsy izy tsara indrindra ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mafotsy toy izany. Eo amin'ny akanjony dia misy ny fanoratana ny anarany manao hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. An'ireo mpanaraka azy mahatoky dia namana isan'andro eny sakaizakaiky mihitsy azy i Kristy. Niaina tao anatin'ny firaisana ety sy tsy tapaka tamin'Andriamanitra manko izy ireo. Misandratra amin'izy ireo ny voninahitry ny tompo. Amin'ireo no mitaratra ny fahazavahan'ny fahalalan'ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny endrik'i Jesosy Kristy. Ankehitriny mifaly amin'ireo taranaka ao anatin'ny feon'ny famirapiratana sy ny voninahitry ny mpanjaka ao amin'ny mpanjakana izy ireo. Volona ho amin'ny firaisana amin'ny lanitra izy satria ao am-pony ny lanitra. Miandrandra izy ireo mamirapiratra eo amin'ny taratra ilay masoandro ny fahamarinana, mifaly amin'ny fiavian'ny fanavotana azy izy ireo ary manatona an'ilay mpapakatra izy sady milaza hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Efa ho tapitra ny fotoam-piandrasana. Kely sisa eo dia ho ara-baina tongosoa ianao izay mpananantenan'i Kristy ary izany no iriko indrindra. Dia hika amin'ny feo avo hoe ahody isika koa amin'izany ary malala satria manantenana izany indrindra ianareo dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny ao am-pondro eo natrehan'ny tompo amin'ny fivavahana. Ny Petera 2:7-20. Dia izany ihany koa no amenanao amin'izao maraina izao. Azakivy ary manantena fa hody isika. Efa akaiky ilay fotoana ka i tompo, ny tompon'ilay fitiavana, tompon'ilay famasinana ary Andriamanitra tsy mba mandainga tokoa ny Andriamanitsika fa manantanteraka ny teny fikasany amintsika tsirairay avy. Amen. Ianay tsara indrisy-danitro mba raha velom-pisaoranao izahay eny amin'izany teninao izany. Tompo mano izahay mba ho efa vonona ho amin'ny fitsenananao eny amin'ny raha ao an-lanitra fa tsy ho variana ny amin'izao fiainana izao. Ampianaro izahay tokony amin'ny teny fikasanao ka isan'andro dia hahatsapa fa efa kely tokoa ilay fotoana ary tokony efa vonona izay sy ny ankonanao ny amin'ny fiavianao. Aminaran'i Jesosy, amen.